Ny lafiny sosialy indray kosa sy tontolon'ny asa folo isanjaton'ny mpiasa eto Madagasikara moa raha araka ny fanadihadiana izay nataony eo anivon'ny CNAPS ihany no manana fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpampianatra FRAM iny fanjakana ara moa dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hampiditra azy ireo ho mpikambana ao anatin'ny CNAPS ka ny loharanom-bola avy amin'ny UNICEF no andoavana ny latsakemboka izy ireo mba ahafahan'ireo mpampianatra FRAM mahazo ny zony ary dia nidina ifotony manatona azy ireo ny CNAPS mitety vohitra ka amin'izao fotoana izao dia any amin'ny faritry Boeny iny no tsidian'izy ireo. Olona mahery ny 300 isan'andro farafahakeliny mikarakarain'ny mpiasan'ny Caisse nationale de prévoyance sociale mandritra ny guichet forain aty amin'ny faritry Boeny. Boeny izay faritra faraka ambin'ny folo natotosany CNAPS amin'ny fitetezam-bohitra tamin'ity taona 2024 ity. Nanomboka ny talata teo ary hatramin'ny alakamisy ny 10 volana septambra ho avy izao dia mandray tanana ireo olona manandrara ao amin'ny tahirim-pirenena. Isan'izany ireo mpampianatra FRAM eto amin'ny fanjakana miasa eny anivon'ny EPP ao amin'ny distrika Marivoay, Ambolimoty, Andranofasika, Ambatoboeny ary Ambondromamy. Misy tombony kokoa ny guichet forain amin'ny fidinana ifotony raha oharina amin'ny asa atao eny anivon'ny birao raha araka nambarany lehiben'ny tendron'ny CNAPS eto Marivoay. Misy tombony kokoa ny guichet forain satria eo anao ihany ireo olona ireo dia mahazo ny karatra CNAPS afaka mameno mivantana ny taratasy fangatahana ny fanampiana ao amin'ny fianakaviana dia vita eo anao zany ny traitement amin'ny guichet forain fa raha aty amin'ny birao izy zany dia mbola mandeha amin'ny ambaratonga any amin'ny DR sy ny siège. Isan'ireo mahazo tombotsoa amin'izao fanantonan'ny CNAPS amin'ny vahoaka ity fotony izao ny mpampianatra FRAM etoan'ny fanjakana izay miasa eny amin'ny EPP Andriambato izay 2 kilometatra miala amin'ny commune Marivoay. Tena ilako le CNAPS zany fitsondrovana no avy. Mbola betsaka amin'ireo mpampianatra FRAM sy ny mpiasa tsotra avy amin'ny orinasa tsy miankina tonga teto ny tsy mahafantatra ny asan'ny tahirim-pirenena ka ny deny-tsahivana nandritra ity fitetezam-bohitra ity fa ny CNAPS dia orinasa mpanjakana eo ambany fahian'ny ministeran'ny vola sy ny retim-bola ary ministeran'ny asa-mpanjakana sy ny asa ary lalàna sosialy. Anjara asan'ny CNAPS hoy ny tompon'andraikitra mitantana ireo fanampiana ara-tsosialy 3 dia ny fanampiana amin'ny fianakaviana toy ny volan-jaza sy ny volam-bevoka, solon-taketra ho an'ny voan'ny lozam-perinasa ary ny fisotroan-dronono ny zokiolona.